Faly tafahoana aminao indray zahay a mpanaraka ny fandaharantsika ary faly a hitondra lohahevitra vaovao izay noko fa ampahery anao ary ampitombo ny fahalalànao an'Andriamanitra sy ampanakaiky bebe koa anao aminy ihany koa. Ny lohateny manoloana antsika dia manao hoe onona eo aminy aho. Lohahevitra feno fiaikana izay voarakitry ny soratra masina, manerana ny soratra masina iray manontolo mihitsy. Tsy miova ny vahintsika fa mbola ny pastora Andriaparatiana Fanera izay vonona mandrakariva hiara-mandeha amintsika makivaky ny fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Miarahaba anao pasteur, tonga soa indray atao anatin'izao fandarana lohahevitra vaovao izao. Marina zany namana dinao ary fifaliana no iara-pananao sy iarahana indray amin'ny alalan'ity lohahevitra vaovao ity izay iarahantsika mifampizara ary iarahantsika mandinika ihany koa ary manonona ny fiadanam-tompo amintsika rehetra ihany koa izay manana faretina ary mbola manana fitiavana mandrakariva iara-mandinika ny tenin'Andriamanitra. Fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra lohahevitra lehibe mihitsy no manoloana antsika. Angamba atombokantsika amin'ny fahamaritana hoe inona moa zany ny tena hevitra ny hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olona. Ena lay lohahevitra izay ho velabelantsika zany amin'ity fandarana ity dia hoe onona eo aminy aho. Andriamanitra io no voalaza eo hoe onona eo aminy aho, hoy Jehovah onona eo aminy aho. Mahafinaritra zany raha namanazy satria Andriamanitra mihitsy zany no maniry onona eo amin'ny olona. Andriamanitra mihitsy no te hiara-monina amin'ny olona. Zay zany le lohahevitra ho jerevantsika hoe amin'ny fomba ahoana no honenan'Andriamanitra eo amin'ny olona amin'ny endrika manao ahoana na hoe amin'ny fomba ahoana ary inona no miseho rehefa monina eo amintsika eo amin'ny olona Andriamanitra. Zay koa ny tena zava-dehibe namanadinao satria ny fiainantsika io zany dia azadiny fa tsy hoe mandeha ho azy fa miankina amin'ity lohahevitra ity kay ny fiainantsika olombelona hatrany am-piandohana mihitsy ka mandraka ankehitriny hoe tena miara eo amintsika tokoa ve Andriamanitra, tena miara-monina amintsika tokoa ve Andriamanitra. Raha nyteny Jesosy amin'le Mateo 7:20 dia miteny izy hoe indro izao momba anareo mandrakariva izy roviana ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Jereo tsara momba anareo mandrakariva aho izy ao amin'ny dika teny diam izy moa dia izy hoe arindro izao miaraka aminareo isan'andro vaky ambara-pahatonga ny fiafarana zao tontolo zao. Zay ny le hoe monina eo aminy aho monina eo aminy aho sy Jesosy ny tenan'io fa hatrany am-piandohana kay namanadinao dia efa te onona eo amin'ny olona Andriamanitra hatrany am-piandohana mihitsy. Ndao nefa vakitsika le Genesis ary Genesis 3 dia vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 10. Genesis 3 ka ny 9 hatramin'ny 10. Zao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary nandrean'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny sah izy rehefa ho hariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny sah. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an'ilay lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Dia hoy izy nandreanao tao amin'ny sah aho dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia niery. Mahafinaritra. Voalaza eto hoe ary nandrean'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana taiza izy teo foan'ny sah teo amin'ny sah izy i Adama zany io rehefa hariva ny andro. Tonga Andriamanitra tao amin'le sah amin'ny 2:9 namanadinao dia izao ny voalaza zao me Genesis 2:9. Genesis 2:9 dia izao no voalaza eo amin'ny 9. Ary Andriamanitra nanao 2:2 zafady 2:9. 2:9. Ary Jehovah Andriamanitra nanao sah tao Edena tany antsinanana ka napetrany tao raha lehilahy izay noforoniny. Zay Andriamanitra ozy izy nanao sah toerana izy ane nanamboatra an'le toerana dia
napetrany tao ny olombelona de voalaza le toko fahatelo am'izay inona zavatra anseho tonga tao izy zay le hoe atranam-piandohana ry havana malala dia efa teonina eo amin'ny olombelona mandrakarivan'andriamanitra zay le izy atranam-piandohana mihitsy Andriamanitra nefa manana faniriana teonina eo amin'ny olona fa zavatra anseho zany zao tany edena tonga tao amin'le sa zay namboarin'Andriamanitra Andriamanitra zany zay nisy ny olombelona napetrany tao amin'ny toerana io de niery zareo dia niery ny olombelona io koa zany le zavatra ho jerevantsika amin'ity fandarana ity hoe inona no miseho rehefa miara-monina amin'ny olombelona Andriamanitra inona no miseho fa tany edena zany de zay no miseho e Andriamanitra te onina eo amin'ny olona fa ny olona niery nandositra sy mandrahona le fiarahamonina teo no hojerevantsika koa mbola hiditra am'izany tsika malina be ty loha hevitra tena e mbola hiditra am'izany tsika hoe inona no sakana tsy ahafahan'Andriamanitra miaramonina zay miaramonina amin'ny olombelona ino fa tsy avy amin'Andriamanitra le sakana fa eto zany raha fitinana de hoe Andriamanitra zany atranam-piandohana dia efa te hiara-monina amin'ny olombelona ndao amafitsika zay hevitra zay zany namanadinao hoe tena Andriamanitra mihitsy ane no maniry hiara-monina amintsika izy mihitsy ndao nefa akitsika jaona toko fafito ambin'ny folo andify efatra amby roapolo jaona toko fafito ambin'ny folo ka ny andininy fa efatra amby roapolo zao ny vakanteny raha eo tiako mba ho any amiko am'izay toerako rezo nomenao ahy mba hahitany voninahitry nomenao ahy izy fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenany zao tontolo zao mafinaritra vavaka ataon' Jesosy indray io rehefa tonga tety ambony tany Jesosy le Andriamanitra zay namorona zao rehetra zao le Andriamanitra zay namorona sa tany edena nampanenana ny Adama de tonga olona tety ambony tany rehefa te hiara-monina tamin'ny olombelona izy tany edena tonga tao amin'le sa izy tao amin'le toerana mba hiara-monina amin'ny olombelona ny olombelona nandositra niery anazy de tonga tao amin'le toerana tonga olona mihitsy izy tamin'ny alalan'i Jesosy mbola hidirantsika alala koa zay namanadino de zao le vavaka na teny nataon'i Jesosy raha eo tiako mba hoay zao izy ho any amiko any am'izay hitoerako tsy eto antany le toerana io tsy eto antany fa any an-danitra satria mahafisin'i Jesosy amin'le jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ahoana ao izy jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa zay mafy mazava be le tenin'Andriamanitra sy le hevitra izay hitoerako no hitoeranareo koa resaka fonenana mihitsy zay te onina eo amitsika zany Andriamanitra te hiara-monina amitsika Andriamanitra atrany am-piandohany de Jesosy rehefa tonga tety ambony tany nanamafy an'izay koa Jesosy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo anie za misy toerana ho amboariko de azadiny le vakitsika eto amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahavalo na manadino hoe Jehovahandriamanitra dia nanao saha nanamboatra toerana nanao sa dia napetrany tao raha lehilahy de Jesosy indray de miteny hoe andeha hanamboatra toerana ho anareo indray aho izy de ho alaiko ianareo ho raisiko ianareo hiara-mitoetra amiko ao amin'ny toerana io zay toerako de ao koa no hitoeranareo de vavaka Jesosy amin'le jaona toko fafito ambin'ny vavaka an'io hoe raha eo tiako mba ho any amin'le hitoerako ireo zay nomenao ahy tiako mba raha ampifandraitsika amin'le loha hevitra tiako raha mba hiara-monina amiko zay mba hiara-monina amiko any amin'le toerana zay namboariko ireo zay nomenao ahy ndao ampitsika toko sy andininy ray farany namanadinao Apokalipsy toko faha 1 andininy fahatelo Apokalipsy toko faha 1 de zao ny voalaza eo amin'ny andininy fahatelo ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny taberana kelin'Andriamanitra de eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny zay
Eto zao amin'ny apokalypsy vao maika manamafy mahafinaritra ny le baiboly avana malala atrana amin'ny genesisy ka hatrana amin'ny apokalypsy tompoko de miteny ny baiboly hoe ary Andriamanitra hitoetra eo aminy. Sa tsy mivolazo io? Tsy mivolazo io ne. Indro tabelaka an'Andriamanitra de amin'ny olona ary izy hitoetra ary ireo olona ary Andriamanitra no tsy toetra eo aminy dia ho Andriamany. Fitiana fohy izay toko sy andiny sy fanazahoana izay de tsotra ihany. Tena te-honina eo amintsika Andriamanitra. Hatrana am-piandohana ka hatramin'ny farany. Te hiara-monina amintsika Andriamanitra. Fa mahafinaritra ity lohahevitra ity tena mahafinaritra. Fa misy toe-javatra miseho maro ao anatin'izay na manatinao tena misy toe-javatra miseho maro ho jerevantsika ohatra hoe voalohany zany zao hoe nanamboatra toeran'Andriamanitra aloha voalohany indrindra satria le Genesis toko faharoa nanamboatra toerana izy fonenana de napetrany tao ny olona de avy eo Andriamanitra tonga tao amin'le toerana hiara-monina amin'ny olona tao amin'le toerana ohatra raha izay avy eo ndray Jesosy mitendray Jesosy aty amin'le Jaona toko 7:10 toko 7:10 de mitendray Jesosy hoe anamboatra toerana ho anareo indray aho izy ka handrainareo ho any amin'le ao any amiko de izay toerako hitoeranareo koa satsay de ho izy indray ny apokalypsy indro ny tabelina ken'Andriamanitra toerana koa ne zany tabelina ken'Andriamanitra eo amin'ny olona de Andriamanitra ho izy hitoetra eo aminy toerana ho jerevantsika naminatinao amin'ity lohahevitra ity mahaliana izy ity hoe ay amin'ny fomba ahoana kay no hiarahan'Andriamanitra monina amin'ny olona zay amin'ny fomba ahoana no hiarahan'Andriamanitra monina amin'ny olombelona misy toerana ve io sa tsy fa ndao hiditra kely tsika hiditra kely fampidirana zany ty ataontsika ity mahakasika an'izay ao amin'ny Levitikosy toko enina amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo ovakitsika amin'ny dikateny voalaza iny zany dikateny mahazatra atsika de avy eo vakitsika amin'ny dikateny iombonana Levitikosy toko fahaenina amby roapolo ny andininy faharaika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo dikateny protestanta aloha zany namakitsika azy ary ny tabernakeliko de ataoko eo aminareo ary tsy ho alan'ny fanahiko ianareo ary andeha eo aminareo ka ho Andriamanitrareo ary ianareo oloko ao vakitsika amin'ny dikateny iombonana namanadinao io zany izy io Levitikosy toko fahaenina amby roapolo de ny andininy faharaika ambin'ny folo sy ny andininy roa ambin'ny folo eo afovoanareo aho ioromponenana eo afovoanareo aho ary tsy ho tofoka aminareo andeha miaraka aminareo ka izano Andriamanitrareo ary ianareo ho vahoakako zay mahafinaritra le voalaza le tenin'Andriamanitra anina ozy izy eo afovoanareo ozy izy hono ioromponenana mahafinaritra ny DM tena tsara ny ilazana azy ioromponenana eo afovoanareo aho ozy izy Andriamanitra ioromponenana maro tsara eo mantsy zany tsika le fanontaniana petratsika hoe amin'ny fomba ahoana no honenan'Andriamanitra eo amin'ny olona raha miteny Andriamanitra hoe honina eo aminy amin'ny fomba ahoana de ozy izy le Levitikosy toko fahaenina amby roapolo ioromponenana eo afovoanareo aho izy amin'ny dikateny frantsay namanadinao de zao no ilazana azy ovakiko le izy de zao no ilazana azy Levitikosy toko faharaika ambin'ny folo sy toko fahaenina amby roapolo andihy faharaika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo dikateny frantsay de ozy izy et je mettrai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous prendra point en dégoût et je marcherai au milieu de vous je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ozy izy mazava koa manamafy le hoe ioromponenana de hoe je mettrai ozy izy je mettrai ma demeure au milieu de vous raha io teny io zany nilazana dia Andriamanitra mihitsy no zay zany nilazantsika anao trano eo afovoany eo afovoan'ny olona eo afovoan'ny vahoakany eo ozy izy nametrahako ny
tranoko eo nametrako ny fitoerako eo ampovoanareo de miveronytsika ny am'le Genesis toko faharoa andininy fahavalo hoe Jehoandriamanitra nanao Sara dia nampitoerany tao ny rahalehilahy na izy nanamboatra le toerana. Zay zany lesona voalohany namanadinao tsy ny olombelona zany manamboatra le toerana fa Andriamanitra mihitsy no manamboatra le toerana zay honenany eo amin'ny olona. Maria zay Andriamanitra mihitsy no manamboatra le toerana zay honenany miaraka amin'ny olombelona hatrany am-piandohana. Ndao raha mba hodirantsika lalina kely zay zavatra ary inona ny lazain'ny baiboly. Tantara faharoa toko fahaenina andininy fahavalo ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahaenina ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Inona no voalaza efa miresaka any amin'ny Solomon tsika am'zany Tantara faharoa toko fahaenina ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Andriamanitra va dia onona amin'ny olona ety an-tany tokoa? Ny lanitra ary ny lanitra aza tsy omby anao ka maika fa ity trano nataoko ity. Solomon no miteny. Solomon nanamboatra toerana ane Solomon tempoly honenan'Andriamanitra sady zay nanamboatra trano tempoly nilazana azy Solomon mba honenan'Andriamanitra eo amin'ny vahoaka eo amin'ny olona. De Solomon mivaky-vava ao izy ny filazana azy. Deozizy niaiky Solomon deozizy Solomon hoe Andriamanitra vao izy de onona amin'ny olona etỳ an-tany tokoa satria fantatry Solomon ane an'le Andriamanitra ny alebiazany sy ny fahamasinana fantany le Andriamanitra lanitra le Andriamanitra zay namorona zao rehetra hoe de onona etỳ an-tany miaraka amin'ny olona tokoa veo izy ohatrany tsy azo eritreretiny zany tsy takatry ny sainy zany satria nanamboatra an'le trano le tempoly Solomon nanamboatra an'le tempoly sady zay olona zany nanamboatra le tempoly na de hoe nomena taridalana azy toromarika ny fomba fanaovana azy Andriamanitra nanome le toromarika fa Solomon nanamboatra le tempoly de niaiky Solomon hoe tena tsy mampino ary tsy azo eritreretina hoe Andriamanitra va de onona amin'ny olona etỳ an-tany tokoa izy lanitra aza tsy omby anao lanitra ny lanitra aza tsy omby an'Andriamanitra noho ny fahalebiazana noho ny fahamasinana maika ao izy fa ity trano zay nataoko ity. Mahatsapa zany Solomon fa tena tsy mendrika ny honenan'Andriamanitra lay toerana zay namboarina zay le izy sady zay ndao mafisitsika zay Isaia toko fahaenina amby enimpolo andiny voalohany. Isaia toko fahaenina amby enimpolo ny andininy voalohany. Isaia toko fahaenina amby enimpolo de zao ny voalaza amin'ny andininy voalohany. Manamafy an'izay voalazana Solomon zay hoe tena onona etỳ an-tany miaraka amin'ny olona tokoa ve Andriamanitra amin'ny fomba ahoana. Isaia toko fahaenina amby enimpolo ka ny andininy voalohany zao ny lazain'i Jehova ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotro trano manao ahoana no ataonareo ary fitoerana manao ahoana no hitsaharako. Zay voalaza ihany koa manamafy an'le tenin'ny Solomon hoe maika fa ity trano zay ataoko ity izy maika fa ity trano lanitra ny lanitra aza tsy omby anao de Andriamanitra va de onona amin'ny olona etỳ an-tany tokoa izy de ozy izy Isaia zao ny lazain'i Jehova mihitsy no miteny fa tsy olona fa Jehova mihitsy no miteny le Andriamanitra zay te onona amin'ny olona etỳ ambony tany de izy mihitsy no miteny hoe lanitra seza fiandrianako ny tany no fitoeran-tongotro trano manao ahoana moa no ataonareo trano mba manao ahoana fitoerana manao ahoana no mba amboarinareo mba honenako miaraka aminareo zay ny io tena mampietreritra itsika zany olombelona miezaka hoe ndao anamboatra trano ho an'Andriamanitra ndao anamboatra fitoerana ho an'Andriamanitra zay ny izy
mba iarahan'andriamanitra monina amitsika fa ho ziza andriamanitra trano manahoana mba ataonareo aho izy izy fitoerana manahoana mba amboarinareo mba honenako miaraka aminareo lanitry ny lanitra ne seza fiandranako e ny tany ny fitoeran-tongotra e sisisa mahafinaritra milalina be izy ty ravana malala fa andao fara-pananantsika le fampidirana am'ty fizarana voalohany ty velona am'izay tsika ary amin'ny exodosy toko fahadimy amby roapolo ady fahavalo exodosy toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahavalo raha zay voalaza zay zany zao de ohatrany hoe tsy mendrika ny onona miaraka amin'ny olona ty ambony tany mihitsy zany e andriamanitra na somary amboarikely angama le izy tsy mendrika honenan'andriamanitra nitoerana amboarin'ny olona tsy mendrika tsy mendrika hoe hiara-monina amin'andriamanitra zany ny olona e zay na de miezaka azy hoe anamboatra fitoerana sisa satria azadiny fa ny tempoly nataon'ny Solomona ny anisan'ny zavatra merveilleuse izy tsara indrindra zay nisy hatram'izay tsy mbola nisy takazy mandraka ankehitriny io tempoly io kanefa mahatsapa Solomona hoe maika fa ity trano ty ve izy andriamanitra ve izy de onona amin'ny olona tokoa ety ambony tany maika fa ity trano zay nataoko ty de amafisin'andriamanitra ao am'le Isaia toko 2:20 izy trano manahoana mba ataonareo aho izy izy de ndao vahatsika zay olan'izay le exodosy toko 10:20 no mamahan'le olana exodosy toko 10:20 ka ny andinin'ny fahavalo ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy de onona eo aminy fantatra andriamanitra ry havana malala fa tsy mendrika hitoeran'andriamanitra ny trano na toerana inona na manahoana eto am'ty tany ty tsy mendrika ho azy tsy mendrika honenany mihitsy azony namana dinao tsara tsy mendrika honenan'andriamanitra eto am'ty tany ity na manao toerana manahoana tahakinahoana aza isika ho an'andriamanitra hoe mba honenan'andriamanitra amitsika tsy mendrika fa andriamanitra namahan'le olana de io exodosy toko 10:20 izy namahan'le olana de izy mihitsy no niteny hoe asaivo manao fitoerana masina ho ahy manamboara fitoerana masina ho ahy de olona eo aho ohatran'izay zany izy ohatrany hoe andriamanitra zany raha jerentsika zay raisiny zay teny zay dia izy zany ohatrany hoe eny e ny lanitra seza fiandranako ny tany fitoeran-tongotro tramina ahoana mba ataonareo ahy tsy mendrika ho any hiara-monina aminareo eo amin'io toerana io fa zao ekeko le izy ohatran'izay mihitsy tena mahafinaritra le andriamanitra ekeko enara fa te hiara-monina aminareo tena te hiara-monina aminareo mihitsy tsy manakana hoe andriamanitra zany tsy miteny hoe tsy mendrika ny honenako io toerana io ka de eo zany aleo za tsy miara-monina aminareo fa tena te hiara-monina amintsika izy araka ny voalaza le tana fiandohana teo hatrany genesis ka hatrany amin'ny apokalypsy te hiara-monina amintsika andriamanitra ny lefitra de niteny izy hoe na dia tsy mendrika ny famasinako azy na de tsy mendrika ny fahalehibiazako azy ny toerana zay amboarinareo de niteny izy ekeko miara-monina aminareo de manamboara fitoerana de onona eo de ekeko io ary hiara-monina aminareo eo amin'io toerana io tena fanetretena goavana be zany namana dinao tena fanetretena goavana be misy tantara tsaroko ny tantaran'le manamboninahitra nresaka tam'zay hoe tsy mendrika hidiranao amin'ny tafotrano koa tena azo ny ty lehilahy ty mihitsy zany le fahalebiazana sy voninahitra nahatongasany teny an'izay vatany satria fatany Jesosy de fatany koa ny toerana misy azy de tsy mendrika ny hiditra any amin'ny any an-tranoko ianao Jesosy tena tsy mendrika ny hidiranao ny tranoko de ohatrotra zay le fihetsika ataon'andriamanitra eto
hoe tsy mendrika ny onenako anie io toerana amboarinareo e ninina na manahoana fihezanareo hanamboatra toerana hoay mba honenako tsy mendrika ho any e zany e tsy mendrika ny fahamasinako sy ny fahalebiazako Jehovah trano manahoana mba ataonareo ahy fa nanetry tena Andriamanitra aika Andriamanitra trano am-piandohana mihitsy nefa niezaka nanetry tena mba hiara-monina amin'ny olombelona mba hahafahany miara-monina amin'ny olombelona dia nanetry tena Andriamanitra ary trano am-piandohana dia namafisiny ao amin'ny Exodosy 15:20 dia hozy izy l'Exodosy asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onina eo aho ndao hidirantsika kely ao vakitsika amin'ny dika tenombonana io Exodosy 15:15 io namana teno Exodosy 15:20 ka ny 15 hanamboatra tranolay masina ho ahy ny Israelita mba hitoerako eo aminy. Mahafinaritra inona le toerana ozy izy tranolay mazava be hanamboatra tranolay masina ho ahy ny Israelita dia mba hitoerako eo aminy mba hitoerako eo aminy tranolay masina tsy eritrereto amin'izany mafanetretena anie zany namana teny hoe le Andriamanitra ny lanitra dia onina eo amin'ny olona amin'ny alalana tranolay zay amin'ny alalan'ny tranolay io amin'ny alalan'io tranolay io no ionenan'Andriamanitra eo amin'ny olona mbola lalina be koa zany fa zay mahatonga anaty hoe mahaliana be ny ty loha hevitra antsika ty fa manasanao mba ahatratra amin'ny farany ary manasanao ihany koa mba azoto hiaraka aminay mirahalahy andinika andray afatra avy amin'Andriamanitra satria hatrany am-piandohana mamitina io ka hatramin'ny farany dia azadino fa Andriamanitra te hiara-monina amin'ny olombelona amin'izao andraina antsika zao zany rehavana malala dia monina amintsika anie Andriamanitra amin'izao hoe monina amintsika izy monina eto amintsika anie Andriamanitra amin'izao fotoana zao hoe fa mifahatanena petraka zay hovalintsika amin'ity fandaran'ity amin'ny fomba ahoana amin'le tranolay ve araka ny tena amin'ny Exodosy 15:20 sa amin'ny fomba ahoana fa dia manasanao mba ahatratra hatramin'ny farany ndao ry hoentina mivavaka indray zany lesona sarobidy zany pastor iaraka ivavakantsika raha inaisan'ny an-danitro misaotra noho ny fitiavanao tena tianay ianao hatrany am-piandohana tompo ary te onina eo aminay ianao hatrany amin'ny Genesis hatrany Edena ka hatrany amin'ny Apokalipsy hatrany amin'ny faramihitsy dia te onina eo aminay ianao dia ianao le Andriamanitra lanitra ianao le Andriamanitra masina indrindra dia ianao dia te honina eo amin'ny vahoaka eo amin'ny olombelona sy ny forononao misaotra anao zany fitiavanao zany atao fitsapanay zany fanirinao te hiara-monina aminay zany ka tsy izay indray no andeha andositra na hery anao na tsy anaika hiara-monina aminao fa aoka izay mihitsy no haniry ihany koa izany hoe fiaraha-monina aminao izany dia hita fitsarana izay ho amin'ny fanahinay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia mankasitraka anao naaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany ary mananteny zay fa dia oliny ianao hiaraka amin'ny fahalalana hery andray fahamarinana avy amin'ny ten'Andriamanitra miaraka amin'ny pasteur André Palidana Fanera zay sorantsika manokana ihany koa nanaiky nitondra n'izany afatra mahampahery izany. Mankasitraka anao namana teknisiana rehetra mandrapiteny mandrapijery ho amin'ny manaraka.